Faly miarabanao amin'ity alarobia 20 ny volana novambra ity. Ny rapisodian'ny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe tsy miova ny fitsipiny. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny Koritiana 2:5-20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay tsy nalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Ny tsy fananana fahatakarana ny fahamarinana dia tsy ahafahana miaina ny fiainana kristianina marina. Nahoana no zava-dehibe tokoa ny fahamarinana? Mba hatakarana ny fahamarinana dia tsy maintsy mahalala an'Andriamanitra aloha isika. Izany dia satria amin'izao tontolo izao ny fahamarinana dia tsy voaresaka matetika. Mety hiresaka momba ny tsara sy ny ratsy ny olona, saingy mifototra amin'ny fahamaritana sy ny fitsipitondran-tena ataon'ny olombelona izany. Ireo fenitra ireo dia mety hiova arakaraky ny kolontsaina, ny fiarahamonina na ny fahazoan'ny tsirairay ny tsara sy ny ratsy. Ohatra, any amin'ny firenena sasany na dia hafahafa aza ny lalànan'izy ireo dia mamela ny fanambadian'ny mitovy fananahana. Ho an'ny fiarahamonina toy izany, raha mifanambady ny lehilahy sy ny lehilahy dia tsy maninona, saingy ho an'ny hafa tsy mety ho fihetsika io ary mahavoahelika ho faty mihitsy aza. Amin'ny faritra iray dia hita ho mety izany, amin'ny faritra hafa dia fahotana mahafaty izany. Fa ny hevitr'Andriamanitra momba izany dia mazava ao amin'ny soratra masina. Tsy mety ny fanambadian'ny mitovy fananahana. Afaka mamaky ianao ny Levitikosy 20:20, 2:20, ny Romana 2:5 sy ny ka hatramin'ny 2:30. Hafa ny fihevitr'Andriamanitra momba ny fahamarinana. Maro ny diso hevitra, fa ny hevitry ny maro anisa dia maneho ny feon'Andriamanitra, saingy tsy marina izany. Tsy maneho izany ny safidiny maro. Andriamanitra dia manana ny feony manokana, ny fitsipiny manokana, ny fanjakany manokana ary ny safidiny manokana. Naneho ny sitrapony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izy, izay nirahany hanorontsika ny lalana. Rehefa miresaka momba ny fahamarinana isika dia miresaka momba ny fahaiza-manao an'Andriamanitra sy ny toetrany, ary dia tsoakevitra momba ny marina na dia tsoakevitra momba ny marina azy izany. Ny toetran'Andriamanitra no marina sy lavorary, mahakasika ny hoe izy. Ny fomba fisainany dia marina foana izay lazainy, marina foana ny zavatra ataony satria Andriamanitra izy. Noho izany, ny zavatra rehetra momba an'Andriamanitra, ny eritreriny, ny teniny, ny asany dia marina foana. Izany no antsointsika hoe ny hatsaran'ny fahamarinana dia ny fahamarinan'Andriamanitra. Noho izany, ny fahatakarana ny fahamarinana dia momba ny fahatakarana hoe izy Andriamanitra. Izany dia fanekena fa ny fitsipiny dia tsy miova ary tsy miankina amin'ny hevitry ny olombelona na ny fitsipiky ny fiarahamonina. Manasa anao ako hamerina an'izao vavaka ho tononoko manaraka izao amin'ny fonao rehetra. Ray malalo, ampifanarahako amin'ny fitsipika tsy miova, ny eritreritro sy ny teniko ary ny asako. Miaina ny fahamarinanao ao anatin'ny tontolo miolakolaka ka mamirapiratra toy ny hazavana. Fampiariariana ny fahamarinanao azo ny fahamarinanao, nambolena mba hamoha ny vokatry ny fahamarinana. Taratry ny fahasoavanao ny fiainako ary vavolombelon'ny hatsara-ponao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao, samita ain'Andriamanitra Tompo.